nomena maroboninahitra noho ny asa vitany teto Madagasikara Andriamatoa isany Andrianay Ravelina Rajaona avy eo anivon'ny OIF eo ihany koa Andriamatoa Koichi Sasadate lehibe ny masovon'ny fiaramiasa amin'ny Japana na ihany koa ny Jekano afatarany rehetra azy ny fandraisana andraikitra tamin'ny fanatanterana ny fifidianana eo ihany koa ny fanampinan'ny Madagasikara teo amin'ny setra ny fambolena sy ny fiompiana no antony zao raha ny fanazavana azo. Lanonana makotrokotroka no tanterahana tao amin'ny ministera ny rarambahiny androany maraina nanomezana maroboninahitra ny Andriamatoa isany Andrianay Ravelina Rajaona avy ao amin'ny vondrony ireo firenena mampiasa ny teny frantsay na ny OIF sy i Koichi Sasadate lehibe ny masovo fiaramiasa amin'ny Japana na ny JICA. Raha ho an'Andriamatoa Andrianay Ravelina Rajaona izay manampaizana manokana avy amin'ny vondrony ireo tany mampiasa ny teny frantsay na ny OIF dia ny fanampiana sy ny fanolorany hevitra ny voameramalo tena amin'ny sanany fifidianana na ny Sénite no antony nahazoany izao marque chevalier de l'ordre national malagasy izao. Nisy ho izy ny sarotra tamin'izany andraikitra noraisiny izany saingina mafisiny fa isika malagasy rehetra no nandray andraikitra nafahana nanatotosa ny fifidianana. Izy angamba ny azo amezana ny zavatra ny tenanay dia nanolo-tanana fotsiny ihany ho an'ny Sénite sy ny ratsamangaika ka ohatra ny manao torohevitra amin'ny Sénite milaza amin'ny mpiarakara fifidianana hoe zao ngamba ny zavatra tsara ataontsika manontany hoe na hoe ny sarotra nisy nanahirana hoe tsy azo lavina iarahantsika ny aina ny fahasarotany fanomanana ny reny fifidianana ny fanesy reny amiko raha ohatra ka tafita ny fifidianana ny arahantsika nanao dia voalohany isika malagasy no nahatafita ny zavatra izany hoe tsika no naka andraikitra miditra mandray andraikitra nanao izay atotosany ary na ny Sénite azy any mikarakara fotsiny ihany fa raha ohatra tsy misy fahavonona ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy ho tanteraka ny fifidianany izay ngamba ny azoko amezana izy misy ny sarotra tsy azo lavina atao hoe mora tsy zavatra mora kosa. Nanana ny anjara birikiny ihany koa ny masovo misahana ny fiaramiasa amin'ny firenena japonais na ny JICA nafahana Andriamatoa Koichi Sasadate lehibe ny masovo teto Madagasikara nahazo ny maroboninahitra officier de l'ordre national malagasy izao. Nitondra fanazavana moa Andriamatoa Roland Ravatomanga minisitra ny fambolena. Fakasitrahana ny solitena maharitra ny JICA izay niarana tamintsika teto nandritra ny 5 taona. Nanampy antsika be dia be izy tao anatin'izay fahasahiranana tanatin'izay crise politique niaina antsika crise politique sy crise sociale mafy dia mafy sary lava dia lava ka no ny fanatanterahany ny adidiny tao anatin'ny fahindrena sy tao anatin'ny teknika nahafapoa dia verinay raharany sitsiny ny saorana azy ka izay natonga anay nangataka tamin'ny fitonam-panjakana na ny miazo maroboninahitra ka dia androany zany natokota azy ny maroboninahitra officier de l'ordre national matony mena zany maroboninahitra zany izy dia mazava loatra nisy ny asa vita tsy hitanisa afatsy ny hoe fanarenana sy fanavaozana ny KFAMA ao Antsirabe na centre de formation agricole izay lasa anisany tsara indrindra eran'ny Afrika toy izany koa ny fampandehanana sy fanatsarana ny fambolem-bary tamin'ny alalan'ny tetikasa Papri ary amin'izao fotoan'izao dia manomana ny fanarenana sy fanajariana ny PC23 any amin'ny lakaloatra ny gouvernement japonais amin'ny alalan'ny fiarahamiasa japonais dans JICA. Tonga nanatrika ny lanonana ireo masovo vahiny monina sy masy eto Madagasikara nandritra ity lanonana androany ity.